mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray atratra izao fotoana manokana ianarantsika ny ten'Andriamanitra zao andraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe anty an'io ety misaotra an'Andriamanitra tranotsika fa mbola afaka mandray an'izany ary koa mianatra ny teniny. Manasanao ihany koa mba azoto hianatra an'izany satria sakafom-panao antsika izany tonga antsika hatanjaka amin'ny fotoana mahory ao anatin'ny fakam-panahy dia azoto hijoro mandrakariva ny fanarahana an'i Jesosy isika. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ireranay tsara indrindra-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny azy sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola nomenao izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Misaotra anao ihany koa manaiky hitady-dalana anay ary koa anitsy anay amin'ny fahadisoana, ankahery anay raha kivy izay ary koa ampatanjaka anay amin'ny zavatra rehetra atrehanay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe noho ny maraina dia misy fifaliana. Ny Salamo 120 sy ny 120 no ho laliantsika an'io. Ao amin'ny Salamo ny maraina no fotoan'andro iasana ny fanavotan'Andriamanitra. Maneho ny fahasoavan'Andriamanitra maraina izay mamarana ny alina lava iasan'ny fahakiviana sy ny fahoriana. Amin'ny Salamo 120 ny fanafahan'Andriamanitra no ampitsimbadika ny aiziny fahafatesana ankehitriny ho fahazavan'ny maraim-baovao ary ny fitoerana ny pasana ihany koa ho fitoerana amin'ny tany marina. Ny marainan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no nanokatra ny lalana ho amin'ny maraina mandrakizay ny famonjen'Andriamanitra ho an'ireo rehetra mino ny anarany. Ny ainan'ny fanandraman'ny herin'ny teny fikasana ao amin'ny Salamo 30 dia ny 5 ilay manao hoe amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga hivahina amin'ny lokaly fa noho ny maraina kosa dia misy fihobiana. Izany no ny ainan'ireo mpianatra Jesosy rehefa nihaona tamin'ilay tompony izay natsangana tamin'ny maty. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany tsy misy fepetra, izany ihany no hahatonga ny fitomanitsika hiova ho fifaliana. Araky ny anehoan'ny kintana fitarik'andro ny fipisahan'ny andro vaovao no anambaran'ny finoana ny fisian'ny fiainana mandrakizay ao am-pony zanak'Andriamanitra. Antsoina hoe kintana mamirapiratra fitarik'andro i Jesosy ilay andrasantsika fatratra mba hanorina amin'ny fanjakany izay tsy ahitana alina, tsy ahitana faharatsiana ary tsy ahitana fahafatesana intsony. Izany no andrasantsika mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. Rehefa miresaka momba ny fiandrasana ny Jesosy isika ary azo antoka fa mendrika ny andrasana tokoa izany. Teo ambony fasan'i Josefa ny sokatra no nanambaran'i Kristy tamin'ny mpanjesena hoe izaho no fananganana amin'ny maty sy fiainana. Izay Andriamanitra ihany no afaka anao an'izany. Ny manana aina rehetra dia velona noho ny sitrapo sy ny herin'Andriamanitra. Mandray ny ain'Andriamanitra izy ary miankina amin'izany. Tahaka azy tahaka anao ihany koa hatramin'ny sery-afiana any ambony indrindra ka hatramin'ny manana aina aty ambany indrindra dia samy fenoina avy amin'ilay loharanon'aina avokoa.
ilay ray amin'Andriamanitra ihany no afaka hiteny hoe manana fahefana hanolotra ny haiko ary manana fahefana hakazindray ahako. Teo amin'Andriamanitra azy Kristy dia manana hery hanapahana ny fatorany fahafatesana, ary izany indrindra no tokony fifaliana sy fanantenana ao antsika, satria tompony zavatra rehetra ny tompontsika, hainy ny mandahatra ny zavatra rehetra, ny ainy no ivelomany zavatra rehetra ihany koa izay manana aina ankehitriny. Azony atao no mampitombo hatramin'ny fofonaitsika, azony atao ihany koa no mampiena an'izany, azony atao no izany no mandrotsaka fitahiana mananambiampy amintsika, azony atao ihany koa no manome fahasalamana vaovao an'ny marary, manavao antsika izay efa kivy, azony atao ihany koa ny mampitraka sy manome izay rehetra mety tsy azo ny eritreretin'ny saintsika mihitsy aza. Ny any ankatahany amintsika dia ny notsika azy fatratra, ny atokisantsika azy fa mahefa ny zavatra rehetra tokoa izy, ary ny andraisantsika azy ho tompo sy mpamonjy antsika. Dia iriko fantatra mba navao ny fanoloran-tena amin'ny Kristy ianao, ary koa hitombo finoana sy hitombo fanarahana eo aminy. Amen. Iranay tsara indrindran-danitra, mbola misaotra anao izay no ny amin'ny teninao, misaotra anao ihany koa ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao ihany koa iny fa na dia amin'ny zavatra ho ataonao ny fiainanay aza tsy fantatra hoe fahinonay, fa manao zavatra tsara mandrakariva ianao, miara-miasa ny zavatra rehetra, aso izay tianao iseho amin'ny fiainanay, fa dia ampianaro izahay mba hatoky ianao hatramin'ny farany ary omeo fahendrena amin'ny zavatra rehetra ataonay, aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.